Mankasitrakanao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nefa nanarahantsika sy tamin'ny alalan'ny fampitana mivantana teo dia nankalaza ny fadimy amby sivifolo taonany ny radio national malagasy 10 amby sivifolo taona napita feo mahatoky manerana nosy napita vaovao sy nampifandray ny olon-drehetra. Araka nefa hitantsika teo dia etsika maro no nisamtarana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fadimy amby sivifolo taona ny radio nasionaly malagasy teny Antaninarenina. Ny antsiprian'izay kosa waratsika ao anatin'ny vaovao an-tsary rahariva. Afahany amin'ny tapany avaratry ny nosy kosa ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao tonga tao an-talany maraina teo raha ny fandaram-potoanany dia ny maraina ny tapany maraina no nitokana ny Université ny Sava sady nanolotra fitaovana ho an'ny mpianatra fa izao tolakandro izao kosa no ionany amin'ny vahoaka ny Antalasy amin'ireo mpandraharaha izay misehatra amin'ny lavanilina any an-toerana ankoatr'izay ny fametrahana ny mpampanolalalana ambony ao amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany ao Antala. Mbola tsy vonona moa izay vaovao izay fa ao anatin'ny vaovao an-tsary hariva ihany koa no anarahantsika ny antsiprian'izay. Fa efa nanao savalalana tany amin'ny tapany avaratry ny nosy kosa ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana momba izay fikatsaham-baolana mahakasika ny seha-piarina lavanilina izay ihany atao sambava. Efa nirosona ny fanaovana jeritodika amin'ny fanatanterahana ireo fepetra no raisina ho famahana ny olany lavanilina sy ny nandraisana ireo tolo-kevitra ho fanatsarana izay seha-piarina lavanilina izay tompo feno Zoralia. Niompagna tamin'ny vidiny lavanio ividianana ny vokatra eny amin'ny tantsaha sy fitadiavana lalam-barotra mivantana ho an'ireo mpanafitra ny lavanio avy any ivelany amin'ny tantsaha. Ny fagnomezana fahazoan-dalana magnondrana ny vokatra, ny fanokafana ny tsena, ny tamberim-bidy, ny fampidirana ho tantsaha amin'ny sehatra ny matianina ary ny fampiarana ny lalàna velogno ho an'olo jiaby noho ny fantohany volavolany vahaolana natolotra ireo mpisehatra amin'ny lavanio Sava nandritra ny roa andro. Faly aravo satria tafahoana ny kesimany fantotra ny aloatra fa ny tondra ny fanavozana amin'izao fotoana izao dia mihaino vahoaka ary natsapany marary anay ka miandry zahay satria ity seha-piarina ity ny ahaizana ity Sava ity raha iny sitrana dia ataoko fa tegna mitondra voka-tsoa amin'ny tantsaha indrindrandrindra. Izy koa mifagnaraka zahay aloha amin'ny tsaina folo mivanga lavany tsisy mivanga tsisitsisy ny zare lavany mato ary tsara kare. Avy faharoa magnaraka ny exportateur tompoko tsy tokony hivanga lavany ratsy hambidiny izay. Matoa izy efa nivangaina izy tonga amin'ny magasin azy tokony tsara izy koa tena hainy marina lavany tsara. Naneho ny fahavitriana ifagnampy amin'ny fikatsaham-baolana amagna ny olany lavanilina ny mpisehatra. Satria avy agny fotony no 50% io problème io. Raha tsy matoa ny lavanilina dia tsisy azo anaovana azy. Ary varotra izy tsy maintsy tsara kalitao no alefagny mba ampiakatra ny prix. Mafisy ny ministra nandritra ny fihaonana telososona niarahana tamin'ireo mpisehatra amin'ny lavanio ato amin'ny faritra Sava fa tsy misy intsony ny teny midiny fa miainga avy aty fotony fanapahan-kevitra. Izy ny fandinihana ara teknika ndreo sosokevitra izay narositsika ireo ary hozaraina amintsika etriany zany ny mety ho fanapahan-kevitra ndraisina zany mahakasika an'ireo teboka rehetra zareo fa tsy mivoana amin'izay resaka ny fanaovantsika eto zany ny fanapahan-kevitra raisina ny tanjona moa zany dia hoe ny amahana ny olana rehetrarehetra manodidina ny seha-piarina lavanilina ary tsy ho ataontsika resaka andatabatra fotsiny izy tsy maintsy isika ao anatin'ny fotoana aingana be aingana mitady vahaolana zany etsika anarenana ny tsy seha-piarina raha ity. Aoriany zao atrikasa izao hitafa mivantana amin'ny mpisehatra ny lavanilina ao Antala ny filohan'ny fagnavaozana ny Republikan'i Madagasikara. Vantany vao tonga teto Sambava ny ministra dia nisy avatrany ny dinikasa niarahana tamin'ireo manam-pahefana sy tompon'andraikitra eto an-toerana no tariny lehibe ny faritra Sava sy ny prefeny Sambava ho fagnomanana ny fandraisana ny filohan'ny fagnavaozana izay tsidiky ny faritra Sava mandritra ny roa andro.
Mbola hijanona any amin'ny tapany avaratry ny nosy niany isika mba entina anatanterahana ny politika mpanjakana amin'ny fahamaliana ny filan'ny vahoaka dia foto-drafitrasa maromaro anona orona sy anoavaozina atao amin'ny fokotany maromaro manerana ny commune Bealampona ka tonga nitokana izany tany an-toerana ny lehiben'ny distrika ao Andapa Mahitso Aedi solontenanay any Andapa. Sombotry Madagasikara arabary ny distrika Andapa manana lemaka midadasika maoro eo koa ny volo fanondrana toy ny kafe ny jirofo indrindrandrindra ny lavany faty antoka irasany amin'ny faritra maoro eto Madagasikara ny fahambaniany bidimbokatra manoloana an'izany dia tsy mitazam-potsy ny fikambanana zanaka Andapa eto Antananarivo na Fizana. Toy ny Andapa manana lavany, Andapa manana kafe, manana jirofo sy ny maro isan-karazany. Ke akory ny fandiniky antambolo antapitra boribory ary ny zanaka Andapa dia miara-miasa amin'izay fitondragna misy. Zay tokony hasoan'ny distriktin'ny Andapa zegny no tanjona raha ny araka ekonomika no zahava. Ke zegny mahatonga ny zanaka Andapa tsy miraviravitagnana izy koa misy ataoko hoe contribution amin'ny fampandrosoagna ny distriktin'ny Andapa mba tsy ho afaran'olo. Zegny moa ny sloganay Andapa tsy afaran'olo par rapport na amin'ny distrikty hafa. Tetika sa-mpanjakana efa ela ny fampifandraisana ny faritry Sofia sy Sava amin'ny alalan'ny fanamboaran-dalana Belanana Andapa. Hanamafy ny fanakalozana arabarotra na ara-toekarina ny fanamboarana azy io. Hoy ny fizama. Io zegny agnisan'ny lalagna malaky ka raha ohatra zegny vita io tetikiasa io moramora amin'ny distriktin'ny Andapa magnondrana zay produit agnatiny ao aminy ary satria Andapa moa zegny tsy mihety, Sofia tsy mihety ary zay moa zegny efa miara-miasa fogna indrindra amin'ny district Ravavy na ny Bealagna na ny Mandritsara na ny Befandriagna satria regny no mifanila bodirigny aminay. Manao fionambe indray mandeha isan-taona ny zanaka Andapa manerana ny nosy zay atao eto Antananarivo tary ny fikambanana Fizana andimihina ny fampandrosoana ny tanàna sy anamafisana ny fifankatiavana. Maro ny mandeha mitsapo-tegna tô nefa tsy mahay olo dia matetiky zegny tsy maintsy ny fikambanana no mandray an-tagna. Zegny ny antopisiany maro moa ny antopisiany tsy voalaza eto fa maro ny ara-sosialy, ny ara-pedagozika, ny araka-ekonomika koa satria raha ohatra marary ny ekonomin'ny distriktin'ny Andapa tsy afaka mizafoagna zay eto ary maro ny zanaka Andapa amitagna andraikitry ambony eto amin'ny firenena zay agnisan'ny pilier mialatsigny amin'ilay teny vahiny amin'ny fitodihana manokana amin'ny distriktin'ny Andapa. Mahery ny 5,000 ny zanaka Andapa mipetraka eto Antananarivo anisan'izany ny mpianatra amin'ny université izay mandalo eto taona vitsivitsy. Shona ho ataon'ireo zanaka Andapa eto Antananarivo moa izay narahantsika teo izay fa izao kosa dia anaraka ilay vaovao fitokanana foto-drafitrasa maro na orona sy noavaozina atao amin'ny fokotany maromaro atao amin'ny commune Bealampona distriktin'ny Andapa ihany isika. Manao zay eriny rehetra ny commune Bealampona magnano fagnavaozana sy ny fagnatanterahana ny etetam-bahoaka isaky ny fokotany araka ny filany tsaraikaraika avy. Araka zany maro ireo foto-drafitrasa zay nahorigny sy nasim-pagnavaozana mba entigny angalagna ny fahatsarana-bahoaka. Ny esika zegny ny commune nagnatanteraka foto-drafitrasa zay mamaly ny etetam-bahoaka toy ny fagnanaovana borony fokotany misy roa dia tragnom-pianarana misy roa lycée araiky DPP araiky dia bureau directeur en CG ihany koa zegny natao ihany koa ny fanatanterahana lampihazo toerana agnanaovana podium rehefa tonga ny fety ny pont ihany koa vita tato amin'ny commune Bealampona zay esika ny commune mba hamahagna ny etetam-bahoaka ary mamaly ihany koa ny filan'ny vahoaka ato amin'ny commune Bealampona. Tokony ireo zava-bitra ireo ny lehiben'ny distrika no nanamay voninahitra ihany koa ny fankalazagna ny andron'ny vehivavy valomarsa teto amin'ny nivon'ny commune Bealampona. Tanjona ny fitonam-panjakana dia ny fampizakan-tegna andreo volomboka sy ny ra-pahefagna indrindra ny commune mba hanagna ny fahaiza-manao, hanagna ny enti-managna indesigny mamaly ny tahitam-bahoaka
ka eto antsika dia mahita fa efa miezaka ny commune Belampon amin'ny fagnatanterahana sy famaliagna ireo etam-bahoaka sy fampiasagna ny volan'ny commune. Eto zahay dia magnano izay fomba rehetra fagnasady magnano tantsorika ireo tompona andraikitra agnivon'ny commune no sady mijery raha teo koa magnakaiky ny vahoaka satria ny tanjony dia fanjakana mankaiky vahoaka. Tsara ho marigna fa volan'ny commune madiodio no navitagna ireo fodrafitrasa ireo ary nisany kosa niaragna tamin'ny Madagascar National Parks. Zay ny tao andapa fa ho afangiana ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fadimy ampahany mampitohy ny Afenirivesta sy Full Point nanampy fitaovana ny orinasa mba hanatrarana ny fepitona sy ny kalitaony asa nijery ny firosony asa kosa ny lehibe ny faritra Analanjirofo. Abel Benjamin. Miasa ny tomboka omaly ny milina vaventy anafianganana ny asa anatratrarana ny kalitaony RN5 Fenerivo Full Point. Fitaovana avolenta aingam-piasa no mahatratra ny fenitra takiny fanamboarana lalam-pirenena izao tonga izao. Mendrika lalana tsara i Analanjirofo ka niverina nijery ny fitohizan'ny asa sy kalitaony ny lehibe ny faritra Maître Tojarno. Nambarany fa tany be orana ifaritra ity ka mila mifanaraka amin'izany ihany koa ny asa rehetra atao mba olo venzafy. Orinasa malagasy fandrosoana no manamboatra ny ampahandalana ity. Mamaly sahady ny fangatahan'ny solombavombaoko atao amin'ny Assemblée nationale sy ny page Facebook ny fandraisana fanampahan-kevitra izao. Mampiasa ny ampahany vita ny vahoaka ao amin'ny commune Mahambo. Hoy Ben Tanana. Eto dia velombolo ny vahoakan'ny commune Mahambo manontolo satria ny tanànan'ny Mahambo zany dia agnisan'ny tanàna amin'ny toeram-pitsangana malaza. Fa ny lalana mankaty zany somary sarotsarotra ny avy any Tamatavy io moa zany andraikitry ny fitondram-panjakana io fisaorana fitondram-panjakana tarin'ny Andriamatoa Rahabenina Mikael no fagnavoazana ny Republika Madagasikara manohy ary indrindrandrindra magnatanteraka amin'izao fotoana izao isaory koa ny lehibe ny faritra Tojarno izay magnano antsory zavatra miresaka isan'andro aty mba azahoana tombotsoa ny vahoaka atao agnatin'ny faritra Analanjirofo amin'ny alalan'ny fagnatsarana indrindrandrindra ny fagnatsarana indrindrandrindra ny lalam-pirenena fadimy mampitoha Tamatavy ka hatrany Maroantsetra. Zay ny fa ny ampahany maromaro mafavita fa ny eto Mahambo manokana dia velombolo le vahoaka ary malaza teo amin'ny fahavitan'ity lalana ity indrindrandrindra magnaraka ny fenitra zay takin'ny teknika ny fanamboaran-dalana. Miazakazaka amin'izay ny fanamboarana ny ampahan-dalana ity mitomboka izao. Nanome toky ny orinasa ity amin'ny maha-malagasy azy fa vonona hanaja ny voasoratra ao anatin'ny bokin'andraikitra. Tsy ho hisy fahatapana ny fifamoivoizana fa ny fandaminana no apetraka mandritra ny asa. Afaka ny fampandrosoana moa ny resaka lalana mba ahafahany tsirairay mifamezivezy sy mamoaka ny vokatra efa manomboka manatsara ireo lalana ratsy any an-toerana ihany koa ny avy ao anivon'ny faritra Iorombe amin'izao fotoana izao izay mifanindry an-dalana amin'ny vanim-potoana ny fararano. Saolo Nirina, Estelle Roland, solotenanay ao Iosy. Lalana amin'ny 5 kilometatra mampitohy ny commune telo Tehosy, Ambia, Mahasoa no nisafidin'ny eo anivon'ny faritra Iorombe ny santarana ny fanarinan-dalana. Izao no natao dia hanalana fahasairanana ireo tantsaha amin'izao vanim-potoana ny fararano izao. Tafiditra amin'ireo asa ataon'ny lehibe ny faritra amin'ny mahazanaky ny faritra azy izao no lara-pahamena ihany koa tsy miandry drafim-pampandrosoana. Ezaka lehibe izay hotratrarina Andriamatoa lehibe ny faritra mandritra an'izao tosiko fotoana mahitany izao dia efa manomboka moa sika io zany dia sesisesy ny fanamboaran-dalana atao anatin'ny faritra Iorombe. Lalana zany dia anisany fotodrafitrasa lehibe sy miangatra sy mialozafy fa ho anrehetra tokoa izay no karakarana an'izao. Niara-netana amin'ny faritra tamin'ny fanatotosana izao asa izao ny avy ao amin'ny commune ambanivohitra Ambia. Miantso ny vahoaka aty an-toerana ny ben'ny tanàna hanaja sy kolokolo ny fotodrafitrasa izay efa vita toy izao mba hampaharitra azy. Vahoaka isika vahoaka atao mampiasa an'ity lalana ity mba hanara-maso izay mandalo eto na kame mba tokony sy zakan'le lalana tagnapoty lalana dia tokony hisy barazy ny kame mandalo raha misy koa fahavaratra mba sahamotika ny lalana ary raha mba misy koa tokony azo atao raha isa-tanany vahoaka
tokony mandray tanana isika miresaka fampozipozana andavanandro mba hampaharitra azy. Volotondraka toy ny voapoa, sakay be, poivron, voatabia ary anana no mampiavaka anireto tanàna izay mahazo tombotsoa amin'ny fanamboarana ny lalana ireto. Haharitra 3 andro ny fanarenana ity lalana ity ary itoy any amin'ny komina hafa indray. Ikisaka ao amin'ny tapany atsimon'Nosy isika manoloana ireo tohana fampandrosoana sy fampivelarana ny maha-olona izay vatsiny Koikar tantanan'ny UNICEF ao anatin'ny distrikany Tolagnaro sy Amboasary Atsimo. Dia nisy ny iraka iombonana izay niarahany maso ivony Kore sy ny solotena maharitry ny UNICEF miasa tany an-toerana niaraka tamin'ireo delegaciona izay nitarian'izy ireo makasika ny lafin'ny fahasalamana, fanabeazana ary ny tsy fanjari-tsakafo fa eo ihany koa ny famatsin-drano, ny fidiovana ary ny fanadiovana tany amin'ny tapany atsimo mba ho fampivoarana izany. Tahitsy Tsiroeraza solotenanay any Tolagnaro. Manoloana ireo tohana fampandrosoana sy fampivelarana amin'ny maha-olona izay tohanan'ny Koikar tantanan'ny UNICEF ato amin'ny distrikany Tolagnaro sy Amboasary Atsimo dia nisy ny iraka-iombonana taty an-toerana izay nirahan'ny ramatoa Park Ji-yeon, ambasadorn'ny Kore sy ramatoa Christine Jolm, solotena maharitry ny UNICEF miasa sy monina eto Madagasikara miaraka tamin'ireo delegaciona notariny. Natomboka teny amin'ny lapan'ny faritra Nosy ny fitsidiana izay nitafatafana sy nanaovana tombanezaka fohifohy ireo zava-bita ahafahana mametraka ireo paikady vaovao izay niarahana tamin'ny sekretera jeneraly ny faritra Nosy sy ny lehiben'ny fileovan'ny Tolagnaro. Taorian'izay dia nisy ny fidinany fotony teny amin'ny centre Vonjy izay toerana natokana indray ireo olona niaran'ny herisetra. Notohizana teto Besonjy Tolagnaro hatrany ny dia izay nijerena ny toerana fanamboarana sy fivarotana ireo kojakoja fanamboarana lavapiringa izay manaraka ny fenitra amin'ny fifehezana ny fiparitahan'ny loto. Taorian'izay dia nisy ny fijerena ny famatsin-drano eto amin'ny fokotany Ankirikiriky ato amin'ny komina Beara distrikany Amboasary Atsimo izay efa miasa sy mamatsy ireo mponina ty an-toerana ankehitriny. Teo ihany koa ireo foto-drafitrasa makasika amin'ny fidiovana izay natsangany eto amin'ny EPP Ankirikiriky sy ny sahatsekoly izay efa tena mandroso amin'izao fotoana izao. Akoatra ireo rehetra ireo dia tsy natao ambanin-javatra ny fijerena ireo tanora izay mifanentana amin'ny alalan'ny life skills eto amin'ity toerana voatokana ho azy ireo ity izay efa nahitam-bokany sahady hatramin'ny jorono. Eto amin'ity toerana ity ihany koa no hifanentanan'ireo vehivavy sy reny ampela amin'ny fikarakarana ireo sakafo maro loko izay antoka lehibe amin'ny fitombona sy fivelaran'ny zaza na ara-tsaina na ara-batana. Teto amin'ny Kreni eto amin'ny hôpitaly be Amboasary Atsimo kosa no namaranana ny fitsidiana izay nijerena manokana ny fandraisana ireo zaza marefo sy tratrany tsy fanjari-tsakafo. Iverina any amin'ny tapany avaratry ny Nosy vetivety isika iraky ny gouvernemanta efatra no tonga nametraka ny lehiben'ny faritra Diana izay mitariny ministry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana tany an-toerana. Arak'izany dia efa nandray ny asany ny lehiben'ny faritra Diana. Namana Jean-Claude no mitatitra izay. Ny generaly marvavy Louis Francio no lehiben'ny faritra Diana vaovao manomboka izao. Vitany ihany ny famindram-pahefana teo aminy sy ny sekretera generaly ny faritra Diana izay niandraikitra vonjamaika ny asan'ny lehiben'ny faritra. Iraky ny gouvernemanta efatra no nianatrika izany nitariny ministry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Rakotonandrasana Anitra Velonjara Tiaray. Hanome fahefana feno ny faritra handrindra ny fampandrosoana aty fotony no ataon'ny gouvernemanta sy fitondram-panjakana amin'izao hoy ny ministry. Fitondran'ny fanavozana dia mamelandra amin'ireo vondrom-bahoaka fitondram-pahefana ary anisan'izany ny commune sy ny faritra zany ka anisan'ny andraikitra lehibe akinina amin'ny fitondran'ny fanavozana amin'ny lehiben'ny faritra dia ny famolavolana, fandiniana ary ny fanatanterahana an'ireo tetikasa mpampandrosoana rehetrarehetra izay hita sy eritreretina hampandrosoana ny faritra iandreketan'izy ireo tsirairay avy. Fotoana nagnambarany lehiben'ny faritra Diana ireo vina sy ny fomba hitantanan'ity faritra Diana ity ny lanonana fametrahana azy. Izany atao anaram-pahamena ny fanavozan'ny drafitra fandrosoana ny faritra na ny BRD ka io no tondrozotra hitaritarana antsika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-tontolo iainana.
ampahany amin'ireo vina no nambara teo fa eo ihany koa ny fampandrosoana amin'ny lafiny ara-toekarena manga, ny fizahantany, ny fododrafitrasa ilain'ny vahoaka, indrindra ny fandriam-pahalemana ary eo ihany koa ny fagnatsarana ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy avy any ivelany. Tsy misy fampandrosoana ho tanteraka ho ihany lehibe ny faritra raha tsy mandry fahalemana ny tanàna. Tsy adino ny lehibe ny faritra Diana Generaly Marvave Louis Francio ny nisaotra ny filohan'ny fanavaozana ny Republika sy ny lehibe ny gouvernemanta tamin'ny fatokisana ny menazy hitantana ity faritra Diana ity. Teo ihany koa ny fisaorany manokana sekretera generaly ny faritra Diana izay nandraikitra izay asany lehibe ny faritra Vonjamaika zay tamin'ny fotoana lavalava. Nasaina teto avokoa ireo solon-tegna mpanjakana izay nahitana ny filohalefitry ny anteny mera-pirenena sy ireo solom-bavam-bahoaka ary ny mpandraharaha ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana ary ny tanora izay tonga nanome voninahitra ity fotoana ity. Vaovao mifandraika amin'izay andro nitsidika any Bealana nany lehibe ny faritra Sofia ka niompana tamin'ny fanomezan-danja ny soatoavina sy ny kolotsaina any amin'ny faritra Sofia ny votoatiny izay fitsidiana izay ho fampanjakana ny marina sy ny rariny isoroana ny mety sy ny disadisa sy ny kolikoly. Ando Faniry Hermina sy Rabarjona Nordina. Mbola voapirofo nandritra ny fandalovan'ny lehibe ny faritra Sofia tato amin'ny distrikany Bealanana fa anisan'ny mandala ny soatoavina sy ny kolotsaina mampiavaka azy ny vahoaka aty an-toerana. Taoriny na voatendry azy hitantana ny faritra dia ny famerenana ny asiny ny kolotsaina ato amin'ny faritra Sofia amin'ny alalan'ny fametrahana ny olona amin'ny toerana, amin'ny fandaminana ny rafi-piarahamonina, miainga avy amin'ny fampandraisana anjara ny eny fotony, amin'ny fampandriana fahalemana izay amafisina amin'ny alalan'ny dinany malainkala mba isin ny fanovana lalimpaka hitondra amin'ny fampandrosoana izay mifandraika amin'ny politika ny fanjakana ny fanavaozana. Tafita ny afatra moa dia tsy zavatra hafa fa dia ny famerenana ny hasiny malagasy, ny famerenana ny fihavanana malagasy efa nipetraka tamin'ny fotoanandro ny Republika voalohany, nipetraka tamin'ny fotoanandro ny fahagola ary tsy hitana ratsy azy. Zahay dia mahatsapa ary azo tsapahin-tanana fa ny fampandrosoana ny toerana anankiray na ny faritra anankiray dia tsy afa-miala ao anatin'ny kolotsaina amin'io faritra io. Izay ao amin'ny faritra dia ao no ray aman-dreny vovonana amin'izany fampandrosoana, amin'izany fampihavanana ny zanaka Sofia izany. Mandritra ny 2 andro ny fitsidiana ataon'ny lehibe ny faritra Sofia ito Bealanana ka ny namarana ny fandaram-potoana tamin'ity andro voalohany ity dia ny fionana tamin'ireo sojabe sy ny fikambanana loha asina, ny fanakalo hevitra sy nampatsiahy fa goavana ny adidy miandry azy ireo amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina, indrindra fa ny fandaminana ny aditany. Mba fanamroso bebe kokoa amin'ny asa fampandrosoana dia nanatanteraka fionana naraina dinikasa nanasana ireo rafitra eny fotony ny mpanatanteraka sy ny mpanolotsaina ny tao amin'ny commune Ambanivohitra Ambohibary distrikany Moramanga. Antsairina Jean-Aimé Randrianjatofo. Anisan'ny paikady napetraky ny mpitantana entina hampandrosoana ny commune Ambanivohitra Ambohibary distrikany Moramanga ny fametrahana fitantanana mangarahara sy ny fampitovian-jo amin'ny asa fampandrosoana ho an'ireo fonkotany 12. Mba ahafahana manatanteraka izany dia nisy ny dinikasa ny fanakalozan-kevitra sy nanomezana toromarika ireo tompony andraikitra eny fotony nahitana ny chef fokontany sy ny lefiny ary ireo chef de village. Inona no natao fifanakalozam-baovao, fampitam-baovao, fifanakalozana eo amin'ny mpitondra eteny ivon'ny commune sy zareo izay any fotony. Nisy ihany koa no afatra izay napita amin'ny mahakasika ny fanatsarana ny fomba fiara-miasa satria nahoana ny commune Ambohibary dia isan'ireo commune izay mivelatra sy midadasika amin'ny ohatra fotsiny raha niakatra dia vantana tany dia ny tany any amin'ny farany atsimo na any amin'ny faritra lavitra dia tsy ho araka ho sahan'ny lehibe ny fokontany. Dikany dia nomena andraikitra ireo lehibe ny fokontany na chef de village mba hiara-iasa azy ireo anamarina ao anatin'ny fanamarinam-pokon'olona mba anamarina fa tena olona natan'ireo olona any amin'ny faritra misy anazy no namidiny mba namoramora ny asany lehibe ny fokontany.
maro ireo vokatra andrasana ao aorian'ity didinkasa ity, anisan'ireny ny famahana ny olany fananantany izay matety pitranga eny anivon'ny vokotany. Ny vokatra andrasana aloha dia tsapanay fa maro dia maro ny olana mahakasika ny fananantany, dia mba hiena ny fisizan'ny olana zany mba any fotony dia vova. Mena lalana ihany koa ny lehibe ny vokotany na chef de village raha misy olana dia mba izareo samy village aloha no andaminazy zay vao mipasy na makany amin'ny lehibe ny vokotany. Raha sanatria tsy vita eo anivon'ny vokotany zay vao miakatra avy ety anivon'ny commune ny tanjona dia mba manamora ny asa zay eo antsoroany ety anivon'ny commune. Ankoatra ny fifanankalozan-kevitra sy fanomezana toromarika ho an'ny asa fampandrosoana dia nisy ny fampahafantarana sy fanaovana tatitra nataon'ireo sampandraharaha maro samihafa misy ao anivon'ny commune mba tsy ahatopotra miono an'ireo tompon'andraikitra eny fotony ireto. Ndao arahantsika vetivety ny ako ny fankakevitra momba ny fananantany tany amin'ny faritra izay efa nanomboka izany. Tsara tokoa ny olo-pirenena rehetra raha mahalala ny fototra tsara ho fantatra mahakasika ny fampandrosoana miainga amin'ny fahalalany zava-misy ara-demografika sy ara-geografika ary ny paikady fandrindrany fanjakana ny fananantany eny fotony. Ireo rehetra ireo nampahafantarina sy nakana hevitra nandritra ny assise régionale ho an'ny fananantany, fanajariana ny tany, ny trano fonenana. Tanteray ny fisalavam-paritra sy ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany androy nandritra ny 2 andro teto Ambovombe. Ho an'ny faritsa-androy manokana dia isan'ny olana ambonin'ny tahany aty an-toerana ny adi-tany ka zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny fisian'izao fokanandoha-paritra momba ny raharahantany izao. Nandritra izao ny lazan'izy ireo fa tokony hisy isaky ny distrika ny sampanjaharaha ny fanajariana ny tany mba hamaha ny olan'ny tany ny fotony. Ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana, ny fananantany, ireo ny loha-hevitra navohitra nandritra ny fankakevitra izay nokarakaran'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany nandritra ny 2 andro teto Maintirano. Nivohitra tamin'izany ny etaetan'ireo vahoaka ny hanomezam-pahefana ny aty anivon'ny faritra na ny décentralisation izany ka tsy anansarotra itsony ny fikarakarana ny atota-taratasy ny tany. Eo ihany koa ny anamavanana ny vola aloha amin'izay fikarakarana ny atota-taratasy ny tany izay ary ny anamorana ny hetra aloha. Hatreto aloha dia mbola miandry ny vokatra azo avy amin'ity fankakevitra ity ny vahoaka rehetra aty an-toerana. Mbola anaty-kisan'ny olana goavambe sidray ny ponina eny anivon'ny fiarahamonina ny resaka fikarakarana taratasy tany any ka besaka ny iaran'ny sindry azo lenina no ny tsy fahafana amin'ny entomanana. Paikady voalohany hoentina anavaozana sy anatsarana eny fotony ny fitantanana ny fananantany sy ny lalàna ifehezana ny hitantanana izany dia ny fakana ny hevitry ny tsirairay eo amin'ny setry ny sampandraraha isasokaziny sy ny raharahantany ary ny toeram-ponenana. Matsaparak' izany ireto tanora fa manana tolo-kevitra hoentina ampivondronana ny hevitra iraisan'izy ireo. Aoriana izao fankakevitra aty amin'ny faritra izao dia isy ny fikaonandoha nasionaly ny volana may ho avy izao ka ireo vokatra azo ireo no atambatra ho politika nasionaly hitantanana ny fananantany. Mandritra izany no ahafantarana fa isy ny lalàna iova ho atsaraina na ho foanana. Mandritra ny 2 andro no nanatanterana ny fikaonandoha-paritra ho fankakevitra eny fotony ny fanajariana ny tany sy ny trano fonenana ary ny zo fitompona aty amin'ny faritra loatra mangoro. Andro voalohan'ny fankakevitra natao an'ireo tompon'anjaiki-panjakana sy ireo mpandraraha ary ny olon-tsotra. Andro faharoa natao an'ny tanora ho fitsinjovana ny fampiasana ny tany ho an'ny hoavy no antony izao. Eo ihany koa ny fiarovana ireo manana ny tota-taratasy ara-dalàna toy ny titra sy ny tany vita borina mba tsy hobodon'ny sasany. Ny fitalavam-paritra ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany no miandraikitra izao fankakevitra aty amin'ny faritra loatra mangoro. Ireo anko-kevitra azo dia entina any amin'ny assise nationale any Antananarivo ny volana May ho avy izao. Naharitra 2 andro ny fikaonandoha-paritra ho an'ny toera-fonenana, ny fanajariana ny tany ary ny fananantany nanomboka ny 13 aprila 2024 izay tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny ministera. Ny andro faharoa dia ny 14 aprila natokana ho an'ireo tanora. Izao no natao mba akakevitra ety fotony sady anamafisana ny fifampidiniana momba ireo olana lehibe mifandraika amin'ny fandrindrana ny tany, ny fitantanana
fanantonana ny fananantany, ny trano fonenana ary ny fanorenana ka hoentina amin'ny fikaonan-doha nasionaly. Raha ho an'ny faritra Atsinanana manokana dia tombony lehibe izao fanantonana ny vahoaka izao. Toamasina voalohany sy faharoa raha teo, anisan'ny faritra ahitana olana aratany be indrindra tao anatin'ny faritra Atsinanana ka antenaina hitondra vahaolana izao fikaonan-doha am-paritra izao. Marina moa fa samina tonga solon-tena avokoa ireo rantsa-mangaika voakasika izany, fa indrindra ry zareo eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanomezana trano fonenana mendrika sy ny fanamorana ny fahazahoan'ny malagasy rehetra tany. Raha ho an'ny faritra Menabe manokana etsy andaniny, tombanana ho eo anelanelany 3,000 hatramin'ny 230 isan-taona ny filanimponina trano fonenana. Etsy ankilany, mbola maro ireo kominina no tsy manana ny birao ifotony ny fananantany, izay anisany manasarotra ny fahazahoana ny taratasy tany ara-dalàna. Hosetrin'izany ary dia nisy ny fakakevitra regionaly mba hamoahana ireo sosikevitra avy aty ifotony mahakasika izany. Ny prefen'ny Morondava Ramanakiraina Falihery no nanokatra ity fakakevitra ity tamin'ny fomba ofisialy ary tonga nanome voninahitra izany ny lehiben'ny faritra Menabe Colonel Onesiphore Philippe sy ireo manam-pahefana maro isa-tsokajiny na miaramila na sivily. Anisan'ny sehatra iray iankina ny hoavin'ny firenena ny fanabeazana ary mbola maro ny ezaka miandry na amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa na amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Tsy adin'ny fanjakana araka izany ny faritra Menabe fa nojereny akaiky tamin'ny alalan'ny fampitaovana ho an'ny fitalehavam-paritry ny fanabeazam-pirenena. Motocross miisa 9 no natolotry ny ministera ho an'ity fitalehavana ity mba hoentina hanamafisana sy hanaraha-maso ny fampianarana eny ifotony. Tsara mariana moa fa ny Cisco Morondava, Beloa-sur-Tsirbina, Manja, Miandrivazo ary ny Cisco Mahabo sy ny Draina Morondava no nisitraka ireto fampitaovana ireto. Alafiny fanabeazana no anoizantsika ny fampalalam-baovao hatapa-kevitra nanorina sekoly ho azy manokana ny Ray aman-dren'ny mpianatra ny Hanamahoaka distrikany Fenorivo Atsinanana. Andro voalohany nanaovana vady fototra dia nanolotra simenitra 10 lasaka ny lehiben'ny faritra ho fisantarana ny fifanohanana amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Tsy ahivona fa any amin'ny distrikany Tomasina faharoa ny mpianatra afaka CEPE avy amin'ny fokotany manodidina no voatery manohy fianarana antony napisy ny tsirikevitra anorina CEG ho an'ny fokon'olona Abel Benjamin. Hanangana sekolim-pokon'olona vaovao mitokana ny vahoaka avy amin'ny fokotany magnodidina ny Namahoaka commune Mahambo. Natomboka anomaly ny asa ary nitondra simenitra 10 saka atao dalazy ny lehiben'ny faritra Analanjorofo Maître Todiarno. Fivoarana miangaty fotony ny atao hoe fampandrosoana. Adidin'ny faritra ny manohana ny olombelona indrindra fa rehefa manana tetikasa efa mandeha tohitony ho izy. Ino mo antony tegna nagnampiako anareo, nagnampiany faritra anareo. Voalohany indrindra anareo agnatin'ny faritry Analanjorofo. Faharoa ampidirana Analanjorofo matetika adigno ndraiky le vavahady adigno fogna. Mbô miova hely ndraiky atsika indraiky to. Trano 20 metatra mizara efitra roa no asangana eto. Indray isan-kerinandro ny Ray aman-dreny manao azy. Alavirana 20 kilometatra miverindroa isan'andro ny alan'ny zaza manodidina eto amin'ny dia-tongotra. Asa alohan'ny Ray aman-dreny ihany koa ny fialana amin'ny fivezivezen'ny fiara amin'ireo lalana andehanana na ireo mandeha Mahambo na misaka any Toamasina faharoa. Nangataka zay tanambo atao aminay tao zany. Nangataka le samy tanà fokotany raiky nangataka Namahoaka de zay le tapakanareo za mety fo. De tapaka eto andrano fa mireny votry ny fokotany Namahoaka no ametrahana leya CEG communautaire malo. Pas le voir nous peut-être bien tongue les benfarts zay vaovao ary mbola votonga izy defa sady metonia dia zava-dehibe zany. Dia agnaty antontanisy na statistique zany dia ny zaza ty Namahoaka kabeazany mandeha agny amin'ny Tamatave 2 agny Ambalahazo na Folo Pointe. Ataoko zay ny zavatra misy dia vahaolagna amin'izany dia ty. I Namahoaka no maro olombelona indrindra raha mbola fokotany atao anatin'ny commune Mahambo. Izana ampiasaina amin'ny taom-pianarana ho avy io ny sekoly vaovao zay noforonina ity. Mahatsiaro manana pia ireo Ray aman-dreny rehefa nandreny fitaovana natolotry ny lehiben'ny faritra Analanjorofo Maître Todiarno.
ary mitoy foana ny fifandraisany ny vahoaka sy ny solotenam-panjakana aty amin'ny faritra mandrapa ivitany ny fododrafitrasa indrindra fa amin'ny hanodinana ny sekoly vaovao noforonina ity. Ho an'ny faritra Moronmani kosa dia boky 500 isan-karazany no natolotry ny fikambanana First fikambanana iarahany rehetra misitraka ho an'ny lycée Rakotoarisoa tany Ambositra ho fitsinjovana ny fianarana sy ny hoavin'ny mpianatra. Ny fikambanana First dia fikambanana mpanao asa soa misy eto Madagasikara efa roa taona no nijoroana. Hetsika izay mifanindry andalana amin'ny andro iraisam-pirenena momba ny boky sy ny fankalazana ny azony mpamorona rodimanana Rasy Rakotovao Teofily. Maro amin'ny ankizy ankehitriny no tsy dia liana amin'ny boky intsony, vokatry ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana. Fitaovam-panabeazana sy fanitaran-tsaina mahomby anefa ny boky, ka tanjona namerenana ny fitiavan'ny mpianatra izany, ka nitoloran'ny fikambanana iarahany rehetra misitraka na First boky isan-karazany ny lycée Rakotoarisoa Ambositra, fiaraha-miasa amin'ny Rotary Club International. Ny teny filamatra ny fikambanana raha araka ny iray antsika teo dia ny hoe niezaka androany sitrahana rapitso. Ary izay afatra izay ihany koa no tiako apitaina aminareo zandry sy zanaka hoe fianarana ny lova tsara indrindra, ary izay no mampilofo ny fikambanana amin'ny lafiny hoe fanabeazana izay, satria mahatsapa tokoa hoe ny fanabeazana sy ny kolontsaina dia zavatra tsy azo atao ambany zavatra. Na dia eo aza ny fanatotoloana, na dia eo ny Facebook sy ny TikTok dia zava-dehibe hatrany ny fanabeazana fototra miainga amin'ny civisme, miainga amin'ny boky, ka resy lahatra izay reto hoe tsy maintsy miainga, miezaka amin'ny kely indrindra antsika makany amin'ny lehibe koa. Isan'ny misehatra amin'ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny kolontsaina moa ny fikambanana iarahany rehetra misitraka, ka izao hetsika izao dia mifanindry andalana amin'ny andro maneran-tany ho an'ny boky sy ny zony mpamorona iarahana amin'ny fitaliavam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina morony mandihy. Iverina ny taolagnaro indray isika fanomezana fiofanana ireo tanora avy amin'ny fikambanana maro misy any amin'ny faritra Nosy no noentina ny santatra ny fikaonan-dohatry ny tanora raha ny tany an-toerana izay hoentina manangana ny komity hitarika sahady izay fikaonan-doha izay Yannick Pierre solotenanay any taolagnaro. Taorian'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fikaonan-doham-pirenena ho an'ny tanora izay natao tany Antananarivo dia nisandrahaka aty amin'ny faritra izany, ka fanomezana fiofanana ho an'ireo tanora izay hidina ifotony ary ihany koa fananganana ny komity mpikarakara no noentina ny santatra izany aty amin'ny faritra Nosy, ka teto Taolagnaro no nampivondronana ireo solotenan'ny tanora avy amin'ny distrika 3 mandravitra ny faritra. Fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fikaonan-doham-paritra eto faritra Nosy. Izy io dia iraisan'ny faritra rehetrarehetra samy manao an'izay ihany. Vita moa ny izay fanokafana izay dia anaotsika ny fiofanan'ireo mpisehatra rehetra izay hitarika ny fikaonan-doha eny anivon'ny komina sy distrika ato anatin'ny faritra Nosy izay. Vita izay fampihofanana izay dia hidina eny ifotony ireo mpisehatra rehetrarehetra ireo rehefa tafatsangana ny komity mpikarakara rehetra dia hanao ny fikaonan-doha eny ifotony. Dia vita izay dia andravina ny hevitra voaray dia hitondra an'izany eo au niveau national. Tanora manodidina ny 4 sy 3 hetsy eo no andrasana handray anjara feno amin'ity fikaonan-doha ity izay antenaina fa hahitana tsoakevitra mazava mba hisiany tena fanavaozana. Dia ny fahaiza-manao amin'ny fikarakaraina satria raha manao sika zany tanora mety tsy sarotra zany ambovatsika amin'ny fanavozana zay Madagasikara. Fa misy moa zany mihety zany no fahafahana fa raha tena mampitosena mitady dia zay zany alafiny tsy fandriam-pahalemana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao raha fahaverezan'omby tany Ambatomainty nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana foibe ireo mpiray-dina sy mpitondra ao amin'ny distrika Ambatomainty mba hijerena akaiky ny raha fahaverezan'omby 12 avy tao amin'ny distrika Ambatomainty avery tao fiadanana distrika ny Feno Arivobe. Ravelo Mianta Jean Klein.
nanoloana ny fahaverezanomby misy 12 lasandalo tao amin'ny fokotany ny Ankilitoka komina Sardrano tamin'ny 30 marsa lasa teo dia fantatra tao reny fanarandihana tao hoy ireo mpiradina fa verdi tao amin'ny distrika ny Fenorivo B komina ny Tsinjerivo 22 fokotany fiadanana ireo omby ireo hatramin'izao anefa tsy mbola nisy ny kabary marimaritresany ny fandaminany Roatota ka manahy arak'izany ireo mpiradina sy mpitondra fanjakana aty amin'ny distrika ny Ambatomainty fa misy ambadika kolikoly ity raharaha ity ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana tariny filohan'ny fanavaozana mba hijery akaiky ity tranga fahaverezanomby eo amin'ny distrika ny Ambatomainty sy fokotany fiadanana distrika ny Fenorivo B ity. Tsara marina aloha voalohany indrindra fa ireo olona hitantsika manatrika eo afara amin'ny sary eo tsy hoe dala akory eo sanatria fa olona andeha hanao kabary zay isika atao any fiadanana mahakasika an'izay kabary zay indrindra no hitondrako fanazavana kely eto tsy antsoavo any amin'ny fitondrana Foibe nisy ny fahaverezanomby zay avy ety aminay distrika ny Ambatomainty zay verdi tao amin'ny faritra fiadanana zay distrika ny Fenorivo B zany rehefa natao ny kabary nanda ireo olona ao amin'ny tanàna atao fiadanana io fa tsy amoaka ny lady nefa nananay profa tao naverezany le di rehefa nisy ny resaka diplomasia zany zay nataony solombavamboaka ny Ambatomainty sy ny chef district ny Ambatomainty tamin'ny chef district ny Fenorivo B sy ny député ny Fenorivo B tany Tsoromandidy makasika an'io kabary zay ho atao io dia nanda tsy nety nidina ho aty amin'le toerana anaovana kabary ny solotenandreo avy ao Fenorivo B tia mijoro manoloana antsika fitondram-panjakana maefa zay maheno an'ity fitenenako ity mba mangataka izahay